toetra eo amin'ny fanatrehany ary androany dia tombony lehibe ny amin'ny fahasoavana sy ny famondram-po anamarinan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha tonga eto amin'ity fotoana ity tsika dia naiky fa ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famondram-pon'Andriamanitra, ny fahamarinana avy amin'i Jesosy Kristy no manamarina antsika ka mitondra antsika ho eto amin'izao fotoana izao. Araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahay manantona anazy tsika raha tsy tao amin'ny fanamasina. Ary tsy ny anaram-piangonana na ny anaram-panompona no manamarina antsika fa ny fahamarinan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny fahamarinan'i Jesosy Kristy no mahatonga antsika tafangony eto androany ary mijery antsika any ambony any Andriamanitra dia raha vao hita ny marina ato anatintsika dia Jesosy Kristy dia izay fahamarinana izay no any mahatonga ny fitiavan'Andriamanitra miraraka sy mitoetra amintsika. Manasa anao hitsangana dia antsika hivavaka. Hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fitiavana lehibe izany. Araka ny tenena teo antsika tsy manam-pahamarinana. Fa ilay tena hoe Jesosy fahamarinana no mijoro manamarina antsika. Dia raha izay fahamarinana izay fotsiny ary no hijoroantsika androany dia tena hoe fiainana. Tsy haiko na manao ahoana fa izany hoe hitan'i Jesosy marina izany ho anahy manokana ny tena fifaliako. Hitan'i Jesosy marina amin'ny toe-po, marina amin'ny toe-tsaina. Dia androany mety tsy tanteraka izany tamin'ny lasa fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famondram-pony dia androany Jesosy ao anatin'izao fotoana izao indray raha vao nenga tany anatin'ny tokantranontsika, tany amin'ny toeram-piasana sy tany amin'ny jenesantsika tany dia efa manamarina antsika ny fanamasin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia hivavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy no isaoranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao. Hideranay ianao amin'ny fifaliana, hideranay ianao amin'ny fahatsaranao rehetra satria tsy misy tsara noho ianao. Ianao ilay manamarina anay, ianao ilay mamindra fo aminay, tsy manam-pahamendrena izay, tsy manam-pahamarinana izay, fa misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Dia izany no anindraindranay ianao, izany no hideranay ianao. Tompo ny fiderana terinay dia hoanitra kasitrahana ao an-danitra ao noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay marina mandrakizay ao anatinay, ao anatin'izao fotoana izao. Ny fiderana sandratray, ny fisaorana mipololotra aty anatin'ny fonay, hoanitra kasitrahana ao an-danitra ao Jehovah Andriamanitra iray tsy toa tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay marina mandrakizay. Tompo, manolotra tanteraka ho anao ity fotoana ity izahay. Atolotra ho anao fiaino ny fotoana, ho fotoana fisandratanao, ho fotoana tena hoe anindraindrananao, ho fotoana tena hoe anao tanteraka. Tompo, tsy manamasina fotoana izahay fa manamasina n'ilay marina mandrakizay, manamasina n'ilay masina mandrakizay. Dia tanteraka ao anatin'ity fotoana ity ny fiomborana sy ny fikambanana amindray aminao ilay Andriamanitra mandrakizay. Tompo, raisy tanteraka ary ny fotoana rehetra manomboka izao. Ny seho rehetra, ny zavatra rehetra mifandimby, ho fisehoany ny voninahitra ao, ho fisehoany ny famirapiratany ny tavanao aminay tsiraray avy. Dia makasitraka Tompo, makasitraka satria mety aminay ny mideranao, mety aminay ny mitoetra amin'ny fifaliana mankalaza anao, mety aminay ny mitoetra eto amin'izao fotoana izao ho voninahitra ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia, amen. Dia nokatra ny baibolitsika isika ao anatin'ny amakin'ny Salamo. Salamo fahaenina amin'ny telopolo. Dia vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahadimy. Salamo fahaenina amin'ny telopolo, vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Jehovah, mipaka amin'ny lanitra ny famondram-ponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby dia samy vondrenao, Jehovah. Endre ny atsara ny famondram-ponao, Andriamanitra, ka mialika eo amin'ny aloko ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny eony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy ny loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Aleluia, amen.
mbola hivavaka tsika dia entonontsika izany hoe endreny atsara ny famondramponao Andriamanitra ka mialika eo amin'ny aliko ny elatrao zahay zanakao. Tsy misy tsara noho ianao. Tomba misaotra ny amin'ny famondrampo, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny fahatsarana rehetra. Ataonao mitobaka eo amin'ny fiainanay, ataonao mitosaka eo amin'ny fiainanay. Fa androany izay hiteny Jesosy fa tsy misy tsara noho ianao. Tsara izay rehetra efa nataonao, tsara nataonao eo amin'ny fiainanay, tsara ny tondranao anay eto amin'ity toerana ity. Fa entinay mankalaza Jesosy, entinay miteny Jesosy ny aminay hoe tsy misy tsara noho ianao. Ianao no tsara indrindra, ianao no avo indrindra, ianao no ambony indrindra, ianao no tompony zavatra rehetra, tompony fiainanay, tompony fahavelomanay ilay efa nividy anay tamin'ny ranao. Misy andrata Jehovah Andriamanitra ilay tsy toa tsara indrindra. Misy andrata Jesosy ny anatin'ny fahatsaranao amirapiratra tanteraka eto amin'ny tsairay avy ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alleluia. Amen. Alleluia. Misy faly ve androany atsangano tananao dia atsanganoko ny tananao ilany dia ndao ity tananao an'Andriamanitra. Alleluia. Ndaontsika amin'izao fotoana izao tena hoe hanohy hatrany ny fiankofantsika, fiderantsika an'Andriamanitra. Sandrato ny tananao dia isaory Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tena hoe misaotra sy mankasitraka anao foana izay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Tena hoe masina ianao sady tsara, mendriky ny fankasitrahana mandrakizay ianao Jesosy. Ianao ilay Jehovah tompony maro, ianao no matoy izao anay, fahasoavanao no matoy izao anay Jesosy. Naotsika ity tananao any Jesosy. Misaorany Jehovah fanahiko izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina, na ny anarany masina. Misaorany Jehovah fanahiko aza misy atononao ny fitahindrehetrarehetra, fitahindrehetra. Misaorany Jehovah fanahiko, misaorany Jehovah ry fanahiko zay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko aza misy atononao ny fitahindrehetrarehetra, fitahindrehetrarehetra. Asandrato ny tananao lazao izay mamela ny helokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny anao, zay manarina famindrampo, izay mamela ny helokao rehetrarehetra. Halleluja. Izay mamela ny helokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny anao, tsy hidina ny andavaka, zay manarina famindrampo, sy fiantra. Misaorany Jehovah ry fanahiko, misaorany Jehovah zay rehetra atao anatiko, misaorany Jehovah fanahiko aza misy atononao ny fitahindrehetrarehetra dia lazao mihitsy zay mamela ny helokao rehetrarehetra. Halleluja. Izay mamela ny helokao zay manasitrana ny aretinao, zay manafitra ny ainao, tsy hidina ny andavaka, zay manarina famindrampo, sy fiantrananao. Izay mamela zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny ainao, tsy hidina ny andavaka, zay manarina famindrampo. Ianao Jehovah raha, ianao Jehovah lazao mihitsy, ianao ray
mamela ielukao rehetra zay manasitrana miaretiko rehetra zay manavitra ny aiko tsy hidinany andavaka zay manarina famindrampo sy fiantrananay lazao izay mamela izay zay manasitrana yaretinao zay manarina famindrampo sy fiantrananao amen. Ianao tokony manarina famindrampo sy fiantrananay Jesosy. Zany famindrampo zany dia tsy mety rany zany, tsy mety ritra ary maharitra mandrakizay eo amin'ny fiainanay zany Jesosy. Mety hoe tsy mahavantana an'izao tontolo izao mahita anay hoe misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa satria zany ny sitraponao. Ohatran'ny hoe indraindray ary ohatran'ny hoe fa dia tsy maintsy misaotra foana ve? Fa fantatray Jesosy satria ianao mihitsy ary no miteny fa ny zavatra rehetrarehetra dia tsara avokoa raha raisina misaorana. Mety hoe maro ny zavatra tsy tanteraka, mety hoe maro ny zavatra mbola andrasana, mety hoe anatina olana, fa tena hoe misokafanay ny mova any amanontolo androany isaotranao Jesosy. Satria fantatray fa fiainanay dia tsy miankina amin'ny vola, fiainanay tsy miankina amin'ny izaniza Jesosy, tsy miankina amin'ny asanay, tsy miankina amin'ny fahaizanay, fa miankina aminao rery ihany Jesosy. Ianao tokoa ilay mihazona ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny herin'ny teninao. Androany zay dia mbola anankina ny fiainanay aminao Jesosy. Mbola hiteny foana zay fa ianao no ilainay, ianao no Andriamanitray Jesosy. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsy nisy raha tsisy anao. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsy nisy raha tsisy anao. Eo ampelatananao ny aiko, ampelatananao zay momba rehetra. Fantatrao Jesosy ny fiainako. Eo ampelatananao ny aiko, ampelatananao zay momba rehetra. Fantatrao Jesosy ny fiainako. Halleluja. Ataontsika metraka ny fiainantsika eo anatsihan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, satria izy ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy, ianao ny fanantenanay, ianao no ilainay Jesosy. Halleluja. Ho anao ny fankasitrahana mandrakizay Jesosy. Tompo, ianao no fiainako, very aho ianao no antony havelomako, tsy nisy Tompo, ianao no fiainako. Tompo, ianao no fiainako, very aho fianao. Tsy nisy Sandrato amin'ny tananao, dia lazao, ampela tananao Jesosy. Ampela tananao fantatra Jesosy ny fiainako. Ampela tananao, ampela tananao
fiainako very ao raha lavitranao ianao fahavelomako sy nisy raha tsisy ianao Jesosy ianao no fiainako very ao raha lavitranao ianao no antony avelomako tsy nisy raha tsisy ianao halleluja tsisy zay Jesosy raha tsisy ianao tokoa Jesosy ampelatananao 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 apetrao ampelatanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao lazao ampelatananao Jesosy ampelatananao 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 saotra Jesosy voninahitra sy fankasitrahana ho anao mandrakizay mba tsika ity tanana ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao ataovy mafy ny tehaka ao afaka mahazo toerantsika tompoko azafady afaka mandroso taty inona narary anao ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahary za zany raha nanana aretina marary an-doha lava tena hoe le ohatran'ny mahalasa dala reny tsy haiko misy miriritra makaty dia misy miriritra makaty dia any anaty poketrako ao misy efa tsy afaka doliprane eferalgan rehefa fanafody mety hoe mahasitrana aretina an-doha dia mandeha dokotera dia migretil le fanafody efa niakatra zany ny dozy le izy dia mihinana foana ohatran'ny efa lasa attitude lasa efa zatra dia na mandeha le rally reny ary tsika tsy mitondra mbavaka hoe sitrano ny aretina an-dohako fa mandeha fotsiny dia tsy mivavaka an'izany mihitsiny fa efa hoe izay zany toe-batako mihinana fanafody foana raha vao marary ny an-dohako dia indray andrizay Zoma 12 taona nanomboka za telo amin'ny 30 taona nanomboka ohatr'izay dia efa 12 taona taty ariana ohatr'izay foana tena marary foana dia hoaniko foana ny fanafody dia sitrana fa indray andro izay Zoma teto dia narary be tena tsy zaka io hoanina le fanafody hoanina ihany zany le izy tsy sitrana dia nefa tao anatin'ilay fotoana le hoe lava be izay misotro rano be hoe sao dia tsy ampy rano sao dia maso makany amin'ny maso dia hoe mamaky teny fotsiny masonao fa tsy maninona mihitsy izy dokotera dia jerena tsy maninona dia tsy sitrana fa teto amin'izay narary be dia nanteny torteny teto raha teto tsisy heniko mihitsy tsisy niditra ny loka na ara fa tena hoe marary dia manao eny efa avy nihinana an'ilay migretil tamin'izay eo opitoerana eo tonga dia mandrapaka dia rehefa misy miridridritra be ohatr'izao izy ohatran'ny hoe mahalasa dala reny ato misy misitona ohatran'ny hoe misy misitona alohanao dia ato dia eto tsy zaka dia vavaka ato hoe Jesosy ahay moa ianao tena manasitrana tsy hinana n'ity fanafody ity tsony fa tsy hinana fanafody tsony fa rehefa leo amin'izao sitranonao zay sisany zay nataoko ohatran'ny hoe farahery dia mbola tsy sitrana teo fanody tsy dia naninona dia tonga tany an-trano dia ohatran'ny lasa miandry an'le izy satria efa zatra dia tsy narary dia tonga ny herinandrony iny dia tsy narary nefa ao anatin'ny izy zany ao anatin'ny herinandro tsy maintsy misy marary kely ohatra hoe indroandro na ohatr'izany dia hoanina ihany ilay fanafody dia tamin'ny nisy taona paster Zao après an'izay nitory teny teto dia le hoe diakapoka tamin'i Jesosy nanasitrana dia nivavaka fanasitranana izy dia le hoe le korona natao tamin'ny lohan'i Jesosy iny mihitsy le tsilo iny mihitsy
le manindriny mihitsy dia mihitsy le migraine sisisy pasteur dia iny le aretina andoha dia ho anazy zany Jesosy confirmeko tonga dia nanomboka dia tsy narary mihitsy tsy narary tsontsontsonsy mandrak'izao tsy mihinana fanafody tsy mihinana ninonninona fa efa nitenen'ny Tompo hoe za hijoro vavolombelona dia ohatran'ny efa tsy tadidiko marary andoha fa na ohatra hoe voan'ny grippe ary taloha zany hoe tagripo zany tena tonga dia tena KO aretina andoha be tena le tsy zaka reny masoko menamena be ila tsy ahiratra fa rehefa voan'ny grippe après an'izay dia misy ny anona rehetrarehetra misy anatra hoe misy le loatra zany fa tsy marary andoha tsony mandrak'izao dia saika mbola angatakandro kely ana tsy angatakandro tsony aho Jesosy fa ohatran'ny nisy nanambanambana kely izay tamin'ny fakomady izy tsy narary afa ohatran'ny navesabesatra izay dia joro vavolombelona amin'izay tena ataoko dia an Jesosy rery ihany no voninahitra Leo tiaka mahafon'ny Jesosy tsika mandroso tompo ho an'i Jesosy rery ihany no voninahitra ny amin'ny fafana mijoro vavolombelona androany za koa le mpitsoka fijoroana vavolombelona rehefa mifanena amin'ny pasteur atsy dia hoe sao dia misy témoignage alao manaraka dia ohatr'izay foana indroa fa fanotelo ny androany dia fanay masina raha tsisy olo amin'ny varavarana eo dia hiditra dia tsy voaka tsony fa petraka tsara fa rehefa teo dia tena tsisy olona teo tsy teo le pasteur le mpandray témoignage dia falifaly fa rehefa avy eo izy fanay masina hoe mitsangana dia ndana dia nitsangana dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy sy ny fiainana ao aminy dia fijoroana vavolombelona momba ny fiainanay fiainan'ny zanako lamatoa nisy fotoana tany amin'ny lasy izay ny fréquenté ataoko hoe communauté cellule izay tany Tsirabe tany amin'ny nisy anay dia avy eo tsy namonjy an'ilay izy tsony rehefa taty aoriana satria izay angambany aloha le planin'Andriamanitra na niteny ary hoe tsy hetsiketso tsika raha tsy maheno avy amin'Andriamanitra dia izay ilay izy fa tao anatin'izay dia nanomboka be da be ny difficulté ny lalovana io zana koa tena intellect tena zaza faran'izay mahay izy teo amin'ny fiainany kely dia kely izy dia afaka baka anala baka dia manala izy classe de première afaka manao indray terminal dia afaka tena hoe mention tena bien série C nefa izy dia tao anatin'izay ny eritreritra hoe rehefa hanao zavatra dia isosa fotsiny alevoara nefa fa ny ankizy tany aorianany tena rehetrarehetra ohatrany hoe lasa ohatr'izay dia nisy toe-pony ady tamin'Andriamanitra tao anatiny tao dia fa maninona za sady endry satria izy tena zaza endry kosa aloha raha resaka hoe tao amin'ny fitezahana tsy nampanahana mihitsy na izy lasa an'izay ary tena hoe tena nitonony taty anatiko satria nisy principe hoe tafapetraka kanefa mbola tsy lehibe noho ny taom-pon'Andriamanitra zany satria tao anatin'izay dia nandeha ny fotoana première année nanao campus France refusé nanao koa deuxième année dia mbola ohatr'izay ihany fa rehefa niditra troisième année nanomboka nikarakara dossier izy dia mois de mars tamin'izay namonjy sabotsy communion teto dia tsy maintsy mifoha maraina izy dia ny fo maraina be dia ozy amin'ny firy vonjenao amin'ny campus dia izy amin'ny valo andao arô hiaraka amiko any amin'ny trampokon'olona aloha ka tsisy dikany ange zany fa vetivety kely fotsiny izy tena olona mpanara-maso ny zavatra ataonao ny fiainana iainanao izy tsy voataritarika ao zany raha mbola zavatra ohatrohatr' zany dao ary dia tetsy tadidiko teo mihitsy n'izay sisy za efa somary hatramin'ny findranay teto Antananarivo dia rehefa eto Antananarivo dia makaty dia tao anatin'izay tonga teo izy dia lasa izy rehefa avy eo satria amin'ny valo ny fotoanany tany fa rehefa taty aoriana tonga mois d'avril vacances de Pâques fa izy izay mankany Tsirabe satria any tranonay fa ohatrany hoe mianatra ny ankizy aty dia aty fa tao anatin'izay dia miantso anazy fa aiza ianao andro amin'ny arivariva iny dia za mamonjy Zoma fanotronana dia tonga indray ny sabotsy
dia fa maniny ianao tsy tratrako antso mihitsy e satria izy tia miantso be anahy mihitsy dia namonjy sabotsy communion za dia fa izy tena tia an'Andriamanitra tena zaza nitady an'Andriamanitra tamin'ny fony même izy 14 ans mavita mivavaka misy hoe adiny 4 amin'ny alina sy ohatrohatr' izany dia tao anatin'izay tena hitako hoe tsy filan-javatra fa tena te hiaina te hafantatra an'Andriamanitra misy fitenin'izay rehefa miresaka amiko hoe neny zao foana ny zavatra verimberina ao anatiko hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia malala anao Andriamanitra raisy Jesosy Kristy dia tena hoe izay foana ny anazy fa rehefa nanomboka tonga teto izy dia tonga foana verimberina fa nisy fotoana ray mandeha Zoma zay dia teto dia fotoana ny tanora tamin'izay dia teo izy dia rehefa farana amin'ny fotoana dia lasa izy nandeha za tsy tadita amin'izay fa izy mitantara an'ilay resaka tamin'ny grande vacances iny dia lasa ozy izy dia miakatra ny totobatona ambondrona dia eny afarany ambony dia zao izy niteny fanahy masina hoe ary ianao mafloa dia efa ahoana ianao na eno tsara teo hoe miverina mijanona daholo ny tanora nefa ianao lasa dia teo ozy izy dia inona zany atao fanahy masina zany raha ianao miteny aminahy hoe akatoanahy ianao miteny aminahy hoe tiana nefa teny kely ray eny ambava mpanomboka tsy hainao makatoanazy dia teo ozy izy dia lahoary ahidiny eny ary fa hiverina dia rehefa nidina ozy izy dia rehefa tonga ty amin'ny farana ny ambanin'ny escalier dia zao indray ozy izy niteneniko hoe zaho ary ka izy tena olona tsy mpivoaka ny trano zany efa tao aminao tena mafy be amin'izany hoe iny fa mba handeha zany dia rehefa tao ambany tarivo ary ozy izy dia ozy zao ozy izy niteneniko hoe raha tenenao ary miteny aminahy zany ataovy tonga dia eo ambaravarana fa raha tsy zany dia mbola andeha hody indray ale voir ozy izy tsy haiko akory io emplacement an'io pavillon io fa tonga dia teo ambaravarana ozy izy tomany ozy izy ny tany anatiko tena mitomany ny tany anatiko Jesosy adalany e za tia e ny zavatra ny teneny ianao tena tia anahy dia niditra ozy dia rehefa niditra dia efa mizarazara groupe ny tanora ozy izy ao anatin'ilay izy dia hoe anao mime sy ohatrohatr' izany tsy haiko ozy izy fa teo dia ozy izy za tsy fantatra izy rehetrarehetra zany tena mbola tsy hoe izy fa teo indray ozy izy dia ozy izy ianao zany manao an'ilay izy dia izay moa zany ilay zavatra nisy tena fa tao anatin'izay tena hoe nampianatra azy sady nampianatra anahy koa Andriamanitra hoe hanana fiadanam-po satria nisy fotoana rehefa tena tezitra izy dia za tena sahany papany tsy sahany za fa za tena zao any ohatran'izao sy ohatran'izao fa tao anatin'izay nefa tena hoe naseho an'Andriamanitra tamin'ny tsikelikely le etaetany hoe ianao mitady anahy za le Jesosy tediavinao dia talohany nandehanany tena mahavita izy hoe teritery ny toerana misy anay fa tena any amin'ny dosy izy any izy mivavaka tondra baiboly izy vao manomboka amin'ny 6 alina rendez-vous-ko amin'ny Jesosy zao izy dia ao izy tsy miala izy raha tsy amin'ny ray maraina misy fotoana ambapany tena hoe ianao nge reraka amin'izao rito manao zao e dia ozy izy tsy reraka ka aleo aloha fatariko tsara ozy izy hoe tokony hiala eto Madagasikara ve za sa tsy tokony hiala eto fa sao dia podika any aho ozy izy dia izay mihitsy ny zavatra niteneniko anazy hoe satria nisy fotoana tany amin'ny 15 taona ny tany teny taminy hoe ianao raha tsy miverina amina communion sy tena intimité marina amin'Andriamanitra ianao dia podika any amin'ny alehanao any ianao fa zao ny tenen'i Jesosy hoe raha tsy amin'ny fitiavana voalohany raha tsy amin'ny fiombona mpiainana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mihetsika eto Madagasikara ianao fa volavolaina eto ianao na mahay sy kinga saina ohatry ny ahoana ary ianao dia ho hitanao daholo ny olona androso ao alohanao rehefa tsy mahay manaiky an'Andriamanitra ianao ary rehefa tsy tena tia an'Andriamanitra ianao dia tao anatin'izay tena hisaorana an'Andriamanitra fa na tamin'ny fotoana ny volany ary alakamisy ariva mivaly ny viza dia Zoma ariva izy tsy maintsy nandeha fa tonga teto izy namonjy Zoma fanotronana talohany nandehanany dia tena hoe fa hoaizy ianao izy ny dadany efa arivariva dia za andeha hamonjy Zoma fanotronana dia hoe tsy efa milamina daholo ve nentanao sy rehetrarehetra io neny efa mandamina fa za mila mandeha zahako ozy izy dia lasa izy nandeha nakaty dia zao ny zavatra niteneniny tamin'izay hoe zao izy izy niteneniny pasteur sandratra ozy izy tao amin'ny toriteny hoe nao ajanony Jesosy eto Madagasikara ianao na hoentin'i Jesosy epita ranomasina ianao dia azadiny fa Jesosy ny aveniranao zay ny zavatra niteneniny tamin'izay fotoan'izay dia tena hoe tao anatin'izay tena ampetateraka satria raha nandeha izy dia tena ohatry ny hoe presque nitovy tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'ny heriny hoe tonga tany dia mbola hôtel aloha mandra-patena réglé hoe afaka nahazo transy ny ohatry izany fa tao anatin'izay nefa dia tena mipetraka ilay hoe matoky dia misy fiadanana
fiadanana tanteraka ny anaty napetraka Andriamanitra tao anaty tao ilay fiadanana tanteraka dia tena nampiakohaka tamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra na hatramin'izao ary dia somary hoe début en septembre izy niala efa somary efa nisy lesona betsabetsaka ozy izy fa zavatra tena mampisaotra an'Andriamanitra fa naseho an'Andriamanitra foana hoe tena nasehony hoe rehefa matoky azy rehefa miankina aminy tsy misy zavatra votsitra izany fa eo an-tanany zavatra rehetra dia averina ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'ny fitondrany fiainany izay rehetra nataony teo amin'ny fiainanay ray aman-dreniny satria nakasika amin'ny fomba papany koa ny fijoroany tao anatin'izay nisy fotoana papany tena ohatrany hoe manaiky iny hoe fa iny ty atao ty fa rehefa tena nahita amin'ny papany dia izy ny papany hoe wow tsy niala maina le zanako tamin'ilay vavaka rehetrarehetra ary tena fantatra hoe tsy filan-javatra satria tena verimberiny foana izany hoe nahajanon'i Jesosy eto na hoentin'i Jesosy aiza ny zavatra fantako miaraka amin'i Jesosy dia tsy matahotra ie. Alleluia. Mino ahako fa tena efa nandray sahady ianao. Amen. Ndao tsika hitsangana dia ndao hisaotra an'i Jesosy ny amin'ireo vavolombelona zay noraisintsika teo. Le témoignage voalohany aretin'andoha. Tena hoe mifandrirondrirotra. Nandritra ny 12 taona. Ny nanana hvkl-mission, ny nanana doliprane, ny nanana migretil. Fa rehefa tonga saina. Nandritra ny 12 taona fa tsisy anina. Fa rehefa tonga saina hoe aika Jesosy no fanasitranana dia nijanona ho azy ilay izy. Alleluia. Jesosy Kristy avy any Nazareta ny ilainao. Amen. Le témoignage faharoa somary tsy voatantaran'le ranabavy kely fa le somary tsy voatantaran'ny kely. Fa tsy ny ranabavy ny kely azafady tompoko. Fa tany anatina communauté chrétienne dia naratra tany voadona dia lasa tsy nety niditra am-piangonana intsony. Fa tao anatin'izay nefa nozy izy hoe ny zavatra rehetrarehetra miara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra. Raha tsy voaroaka atao contre guillemets tao anatin'le cercle anankiray tsy nisokatra tamina zavatra hafa izay tena nafana niona sy niombona tamin'i Jesosy. Tsy avelan'Andriamanitra mijery olona tsika. Tsy avelan'Andriamanitra mientehatra amin'izana amin'ny zavatra tsika. Fa tadio fa rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia ny zavatra rehetrarehetra miara-miasa asoa anao. Alleluia. Indraindray ozy izy hoe tafalatsaka tao anatina fiadina amin'Andriamanitra satria tsy mitovy le zavatra azo sy le zavatra nandrandraina. Teo any an-dafy nefa ny refusé ny visa. Dia mila hifonana koa zany. Mety hoe ny anazy zao izy no sanjoroan'izany fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa naninona koa ary iny tsy zao fa nomezantsiny an'Andriamanitra dia mila hifonantsika. Fa andaontsika hisaotra ny amin'ny fisinana karazana toerana ohatran'izao. Izay ahafahantsika mandray teny fahamarinana izay miteraka fiainana. Tsy fampanantenana ny zavatry ny tany fa fampiombonana ny olona amin'Andriamanitra. Alleluia. Andaontsika hisaotra an' Jesosy fa tiantsika loatra izy. Amen. Ozy izy le ranabavy tatsy hoe le zanako ozy izy tsy navelan'Andriamanitra nandera tsy niverina tamin'ny fitiavana voalohany. Alleluia. Miantefa amiko izany teny izany ary miantefa aminao izany teny izany. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Asandrato ny tananao. Isaora izy fa mpanasitrana izy. Isaora izy fa tsara ary mpanao tsara. Ny zavatra rehetrarehetra dia fohy ny omeny anao. Raha ny ainy aza anatolony dia io zavatra io ve tsy omeny anao. Fa ataovy azo antoka fa tena tia an'Andriamanitra ianao. Ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zahay manome voninahitra anao zahay. Misaotra Jesosy fa ny zavatra izay lalovany eto tokoa dia kely tokoa raha oharina amin'ny zavatra izay efa niaretanao. Raha oharina ny amin'ny diakapoka izay efa niaretanao sy ny famonjena izay nataonao. Ao anatin'ny fahatongavan-tsaina no izay nataonao dia mitsahatra ny aretin'andoha izay mampijaly tao anatin'ny 12 taona. Manome voninahitra anao zay noho ny amin'izany. Misaotra koa Jesosy noho ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay avelanao mitranga eo amin'ny fiainanay. Fa hifonanay fa indraindray zay lasa tezitra aminao. Kanefa ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa asoa rehefa tianao zay. Misaotra noho ny amin'ireo karazana toerana izay isiana fandroahana. Ahafahanay miala ao amin'izany ka miditra amin'ny karazana toerana anankiray izay ahafahanay misitraka ny fitiavanao sy ny fahamarinan'ny teninao. Ahafahanay miombona aminao. Misaotra Jesosy fa ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa.
lasa niombona ny mpianakavy, lasa nanaiky ny vavy ny lahy, lasa mahita an' Jesosy ao anatin'ny ankonana ndray mpianakaviana. Fa ifonanay kosa raha tafalatsaka ao anaty fanomezantsiny anao zay indraindray satria tsy mifanandrifo ny valiny izay andrasanay sy izay tao am-po. Fa isaoranay kosa Jesosy fa mitahiry ny toe-ponay ianao, mitahiry ianao mba iray aminao foana izay. Tsy hoe ho feno vavaka fa anana fiaina mivavaka mandrakariva satria ianao dia miteny tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izahay. Misaotra ny amin'ny fisiana toerana tahaka izao Jesosy izay mampiombona anay aminao. Misaotra Jesosy fa eto izay tsy hampiorenina amin'ny fiainam-panahy ny fampanantenana ny zavatry ny tany fa amin'ny fiombonanay marina aminao. Misaotra fa ao anatina situation rehetra dia miresaka aminay foana koa ianao Jesosy. Misaotra fa tianay ianao, tarianao isan'andro izay mba ho tonga eo amin'ny fitiavana voalohany. Misaotra Jesosy, misaotra ray fa raha vitanao ary nanamaizina ny tany satria tafasaraka nanaiky hitondra ny fahotanay Jesosy, dia vitanao koa ny ampisaraka ny rehetra aminay rehefa tsy tafahombona aminao zay Jesosy. Misaotra fa tianay loatra ianao. Ao anatin'izany témoignage izany dia aoka hisandratra mandrakariva ny anaranao Jesosy. Misandrata Jesosy ary aoka ho hita taratra eto amin'ny fiainanay ianao. Tsisy olombelona ho hita taratra eto, tsisy olombelona ho ankalazaina eto, fa aoka ny anaranao rery ihany no membonahitra mandrakizay. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Tovy mafy nitehaka ho an Jesosy. Alleluia. Ndao tsika nofahofa ny tanantsika ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo. Lay tiatsika, lay niaritra ho atsika, ary indrindrindrindra lay mampijoro atsika androany. Tiako tena halalaka ny eo anatin'ny fonao fa tsy zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia antsoina hoe valim-bavaka ao. Misy zavatra tsy vita ny vavaka ao fa omen'Andriamanitra mahay maim-poana nefa mihoatra lavitra no ny valin'izay faniriana hitadiavanao azy eo amin'ny fanatrehany. Aza velo ho voasaka ninninona ny ao anatinao ka isaina hoe ty zavatra anankiray ity mba nangatahako tamin'i Jehovah nefa tsy nitanterahany teo amin'ny fiainako, fa atao virenao ao anatin'ny fonao hoe tonga eto ianao ankasitraka azy ny amin'izay zavatra mihoatra efa nataony tsy ao anatin'ny kajy ny fanirianao nefa nitanterahany. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia manana fo malalaka manome voninahitra ny mpanjaka sy tompony tompo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra satria renay sy tsapanay amin'ny titakarivo ity indray ny asarobidy ny fanatrehanao izay miasa eo amin'ny fiainanay mihoatra lavitra noho ny falanay fahatsapana hoe Andriamanitra miasa manatanteraka ny valiny fanirianay ianao. Ambony lavitra mihoatra noho izany niendriky ny fanatrehanao miantoka ny zavatra rehetra ao anaty fiombonana, manome nay mihoatra noho ny zavatra azo nesaina na angatahana na hiverina noho ny herinao izay miasa ao anatinay. Mitenena amin'ny titakarivo ity ho an'izay tanora rehetra tonga eto, atsangano indray amin'ny alalan'ny tenim-pahamarinana androany. Taoka iravoravo ny fo sy ny fanahin'izay tanora rehetra tonga eto androany anome voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao ity tanana mafy ho an'ny Tompo maza ho toerana tompoko. Alleluia. Zao moa zany tsika manomboka mamerina tsikelikely indray ny fotoana Zoma ariva eto Analakely. Amin'ny fotoana tsikisakiny sabotsy maraina aza dino eny amin'ny centre hvkl ny bypass ny fotoana tsika mianakavy. Amen. Miaraba ny tanora rehetra izay tonga eto androany. Eto moa misy tanora zokiny, misy tanora zandriny. Amen. Izay tonga eto zany tsisy antitra na ray ara fa tanora daholo. Ndao ity tanana mafy be ho an'ny tanora tsika. Amen. Timoty voalohany toko 4:12. Aoka tsy hisy olona anao tsinotsinonanao noho ny atanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Tanareo reo zavatra rehetra nitsindrin'ny Paoly apôstôly reo rehefa nananatra ny tanora izy. Timoty zany no anariny eto, ary Paoly
no mpananatra fa amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra no nanokafa mipolo ny vavany nametraka andreo karazan-javatra toetra tokony ananana atonga ny tanora anankiray ho modely na koa fianarana ho an'ny mino. Mahakasika momba ny fahatanorana ny teny eto milaza hoe ohatra tsara hony ho an'ny mino ianao, ohatra tsara ho an'ny mino. Zao tanora tsika tsirairay avy tonga eto ao anaty tanjaka, ao anaty hery tsara, fa le tanjaka sy hery omen'Andriamanitra anao tanora ohatran'izy ianao. Tanora miaina ao anaty fifaliana aranofo ve? Le tanora mamilava ve? Le tanora rebelle sampijangajanga. Fa ozy izy Paoly tamin'ny Timoty hoe aoka tsisy ianao tsinitsinonanao ny amin'ny fahatanoranao, fa aoka ianao ho modely na fianarana ho an'ny mino. Fantatry Paoly tsara fa matetika ny olon-dehibe na olona efa antitra ny manamaivana olona maitso volo dia mitendry zareo hoe mipetraha tsara fa mbola zaza ianao e, mbola tanora loatra ianao. Fa tiako ho fantatrao anefa zao fahamarinan'izao, azo atao tsinitsinina ny fahatanoranao ho an'izay olona mihevitena fa manam-pahendrena noho ianao amin'izay fietsika sy endrika hitarafany ianao ety ivelany. Fa zao ny ahatonganao ho tanora tena miavaka amin'ny tanora hafa rehetra, na mety hiavaka koa mihoatra noho ny ray aman-dreny aza, dia tadidio ianao manaiky ho modely na fianarana ho an'ny mino. Zao mantsy ny zavatra mitranga. Matoy ianao zay manandanja eo amina fiarahamonina anankiray nefa mbola tanora, tsy ngon'olombolo, manan-toerana sy ny aja ametrahan'ny olona anao, dia satria ianao zay le karazan'olona na tanora aza nanome voninahitra n'Andriamanitra. Maninona hoe nanome voninahitra n'Andriamanitra? Ozy izy ny ten'Andriamanitra, ho tanora ianao ho fitaratra. Rehefa tonga tanora tsara communion amin'Andriamanitra tsika, dia tadidio fa manjary olona mbola maitso volo nefa feno fahendrena, mety eotra lavitra noho ny fotsy volo nefa tsy manam-pahendrena koa. Joba dia niteny, zao voalazan'ny bokin'ny Joba, raisitsika Joba 2:30. Alleluia. 9:9 hatramin'ny 9:9. Kanefa ny fanazy ao anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofinaintsy tony mahendry azy, tsy ny fahalebiazana ny mahendry ary tsy ny fanterana no alalana ny rariny. Afaky ny tonga tanora fitaratra sy modely ianao ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Rehefa ianao no napakevitra ao anatin'ny fahatanoranao hanome ny tanjakao sy ny herinao tena hanompo sy hanajan'Andriamanitra, dia tadidio ao anatin'izay sokajom-piombonana ijoroanao zay no hanaovan'Andriamanitra anao lehilahy sy vehivavy miavaka eo amin'izay tontolo mpiainana misy anao sy fandalovanao eto ambonin'ny tany. Raha miteny mahakasika momba ny modely ny tenin'Andriamanitra na hoe fianarana ho an'ny mino ny tenin'Andriamanitra, dia ozy izy hoe amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Jereo fa ny rehetra ilaina mahafeno ny atao hoe kriteran'Andriamanitra, mampety an'Andriamanitra, voatanisany izay zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ile tanora atao hoe modely ireo, dia mahafeno ny fepetra ny atao hoe fahamasinana. Rehefa hitady olona modely amin'ny fahadiovana ny olona, dia hitako fa ianao ny ao ambavany voalohany. Rehefa hita olona modely amin'ny fahitsina ny olona, dia ianao ny tonga dia ho an-tsainy voalohany. Ianao zany raha chorale dia chorale modely, chorale musicien modely, pasteur modely. Zany modely zany hitanareo le chantion faran'izay tsara indrindra nanaovana copie be dia be, hitarafana ny atao hoe fahatsarana eo fiarahamonina misy ianao. Tanora modely no mahasoan'ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe lasa référence ianao zany. Ary zay rehetra natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fanompoana dia tadidio tiany Jesosy joro amin'izany hoe
tanora ho modely zany avokoa. Ny zavatra ilain'Andriamanitra tsy hoe tsika mahay mitory be, na tsika mahay mihira be, na tsika mahay mikajo hoe amin'ny fomba ahoana no ahatonga olona be dia be resy lahatra anaraka an' Jesosy. Fa amin'ny zavatra eny ivelany, kajo eny ivelany anaovantsika azy. Ohatra, amin'ny alalan'ny mozika tsara tarehy, amin'ny alalan'ny fahaizantsika mitory teny, amin'ny alalan'ny fahaizantsika mihira, tsy zay no andrasan'Andriamanitra amintsika. Mety possible be dia be ny olona anaraka antsika avy amin'izay talenta sy fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika, fa tsy voatery hahafaly an'Andriamanitra sy mahafeno mifepetra-pifaliana ahatonga ny atao hoe fifoazam-panahy marina ny fisiny zany zavatra zany. Zany no mahatonga tena hitantsika androany. Fa nisy vehivavy Amerikanina zay nijoro vavolombelona, sy ndritako tamin'ny internet le izy. Dia ny vavolombelona io vehivavy io namela heloka ny olona namono vadiny izy en public. Dia ny hery manerana an'izao tontolo izao le zavatra ny teneniny nahakasika fon'olona be dia be. Teteny aminao zany fa ny vadiny mety mpitory teny, ny vadiny mety mpanompon'Andriamanitra, fa niezaka sy fiazakazahana nataon'ny vadiny nandritry ny 20 taona ohatra no ny fitainy tao anatin'ny fijoroany indray mandeha nampisy impact tao anatin'ny fon'ny olona zay eny haino azy ny amin'ny fiainany sy fijoroany amin'izany atao hoe fiainam-pahamarinana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ry havana ho avy Jesosy ao anatin'ny fahatamiratsika nomen'Andriamanitra hery, men'Andriamanitra tanjaka. Aza vela hita tory ianao raha toa ka miaina ny fiainanao amin'izay mampety anao, manombo mametraka disiplinina misaina mba hanome tombona amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy anao zay ampifaly azy. Ary etona miteny Jesosy hoe modely le tanora. Dia ozy izy modely amin'ny fomba fiteny, modely amin'ny fitondran-tena, modely amin'ny fahadiovana. Zany hoe modely tena mahafeno mifepetrandreo olona tena ilain'Andriamanitra. Ary ny zavatra tena tiany tompo aseho dia zao hoe ny ahatonga antsika afaky ny hita hitarafana ny toe-pony Kristy amin'ny fahendrena, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahadiovana, amin'ny fanetretena. Oreo olona mitady modely amin'ny fanompona azy Andriamanitra, mitady modely amin'ny fanompona azy Andriamanitra. Ary eto Andriamanitra tsy miteny amin'ny olona fotsy volona antitra, fa eto Andriamanitra miteny amin'ny tanora mbola maitso volo, anahitra azy ao anatin'ny tanjaka sy hery mba ho tanora afeno mifepetra afaka aneo an'i Kristy amin'ireo lafiny rehetrarehetra ireo. Tanora ny tadiaviny, ka ny hoe ny mahamodely antsika tsy miankina amin'ny taona na hoe lahy ianao na vavy ianao, fa fiainana hitarafana ny fahatsarany hita maso amin'ny fiainanao. Fotoana izao avelao Jesosy iseho amin'ny alalan'ny fisinao. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Halleluja! Alao Jesosy iseho. Betsaka ny zavatra mitranga, ohatrany hoe mandrentsika tenim-pahamarinana manaitaitra, mampahery, mety misy fiantraikany fakely. Fa za tena mitsotra aminao amin'ny fotoana tokony isehoan'ny fahatezerana dia maneho fahatoniana. Raiso ho tombontsoa pahasoavana na fahafahana misokatra na opportunité misokatra, ahafahanao maneho fitiavana amin'ny fahakalana, ahafahanao maneho fahanginana ny fitabatabana. Ary zany no inoko mahatonga an'Andriamanitra mifidy tanora mpakatoa ny ray aman-dreniny. Rehefa Andriamanitra mifidy olona dia olona mpakatoa sy manaiky ny ray aman-dreniny daholo no fidiny. Jereo daholo ny karazana euro rehetra natsangan'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Raha mijery ianao any Davida ny olona irahan'ny ray aman-dreniny, ny rahalahiny alohan'ireo raharahan'ireo mipetraka ao an-trano. Fa Davida irahan'ny rahalahiny, irahan'ny rainy andeha hiandrondry, adino any ampiandrasan'ondry. Ary tsy isan'ny olona ao an-trano tadidiny ray aman-dreniny akory, nefa tena miaro sy miaritra amin'ny ainy mihitsy maka ny ondry any ambavany liona avy amin'ny ray aman-dreny zay nanadino azy.
nareo ve tsy mahita hoe amin'Andriamanitra ny toe-po dia mikonty lavitra noho ny ataonao. Zany hoe Andriamanitra rehefa nomenoty anao tsy mijery izy hoe inona ny zavatra vitanao, fa inona le toe-po ao anatinao eo ampanaovana an'izay zavatra andrasany aminao. Dia jereo fa le Davida mpakatoa ihany lasa natsoan'Andriamanitra ho tonga mpanjaka ny Israely. Zany hoe mampiofana anao izy eny amin'izay lalana sy toerana misy anao amin'ny fiarahamonina, mba hitarafany sy hamola volany anao ho mpanompo akatoa ny teniny. Noho izany ny fahatandrana, raha samy andany ny fahatandrantsika ihany tsika eto ambonin'ny tany, meo le traikefana toe-po takiana ahafahan'Andriamanitra manangana anao ho karazan'olona araka ny fony aneo ny fahatsarany amin'izao fahatanorana iainanao sy lalovanao zao eo amin'ny fiainana. Tsarovy ry havana fa ny androany tsy miverina fa ny rapitso ny mandondony eo ambaravarana. Raha misy ny vanim-potoana sy fanapa-kevitra faran'izay tsara indrindra tokony hananan'ny olona dia tsy misy akoatry ny androany hijoroany hitenenany hoe anapa-kevitra androany hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary hanova ny fiainako iray manontolo mba ho isan'ny tanora tadiavin'Andriamanitra sy mampety azy amin'ny androm-pisiko sy ny fiainako eto ambonin'ny tany. Ny zavatra tiany Tompo anaranantsika dia zao: mila fantatrao fa ny fahotana dia tsy manomboka eo amin'ilay zavatra ataonao, fa ny faniriana ao anatinao maniraka anao anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha adika tsy intention, tsy action le izy, fa ao amin'ny intention le izy. Ianao maniry tonga ao anatinao aloha le izy, le fakapana ampandrosoanao, dia lasa maniraka anao anao zavatra mifanaraka amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia zay ianao le atao hoe nanota. Fa ny fisian'ny fakapana tsy midika hoe nanota ianao, fa ny fampandrosoanao ny fakapanana tonga anao tafiditra ao anaty ota. Ao tsika tsy le fiatsika hoe ty ivelany hita maso, fa le zavatra nohaninao tao mangingina, nakafisinao tao mangingina ka natonga anao nanatanteraka an'ilay izy amin'izay rehefa avy eo. Tsika tsy miady amin'ny fahadiovana eny am-pandriana fa ara-panahy le izy. Misy ady ara-panahy lalovan'ny tanora. Tsika zany tsy hoe any amin'ny action ny mandresy, fa any amin'ny décision na fanapa-kevitra. Mila tsika mivavaka amin'Andriamanitra mba hanana ny fahadiovany fieritreretana ao anaty amin'ny ran'i Jesosy, anova ny fisaintsainantsika ho karazan'olona misaintsaina tsara zay zavatra tokony ho sainina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mitandrina ny fonao ianao adio, dia tadidio miambina no avonao ianao azo antoka ny dikan'izay. Satria ny fanananao fahendrena hijoro ao anaty fanapa-kevitra iaino ny fitarian'ny fanamasina dia maneo fa ianao dia olona mana-tsafidy manaiky ho tarian'Andriamanitra aseho amin'ilay mazanak'Andriamanitra anao. Tandremo ny zavatra saintsaininao zay faniriana ao am-ponao. Andriamanitra dia te hisarika an'izay mandrakariva mba ahafahantsika miaina ny fandreseny, miaina ny fandreseny. Ny zavatra rehetra lalovanao tsy misy karazana fakapanaka avelan'Andriamanitra iseho raha tsy fantatr'Andriamanitra hoe azonao resena le izy. Satria le nandresy teo alohanao ny raisinao atao hoe Jesosy Kristy ao am-ponao dia efa nandresy ny fakapanahy izy ary afaka manome toky anao koa fa hampandresy anao amin'izay zavatra rehetra maka fanahinao eto ambonin'ny tany. Amen. Kaneo mandresy ny ratsy dia tadidio ny mandresy ota dia tsy hita eo amin'ny zavatra ety ivelany, fa avy amin'ny fahaizanao mifehy ny fisaintsainanao. Misy etaeta miafinao am-ponao, ny antony dia zao: io zavatra miafinao am-ponao io no lasa velona ao anatinao. Rehefa ekenao le izy ao am-pandrosoana dia lasa manandevo anao, ary tsy maintsy hitondra ny faravan'ny fiafaranao le izy raha tsy mitandrina ra-potoana ianao mandray fanapa-kevitra manakana an'le izy eo amin'le fisehoan'le izy, mitady hampandroso an'le izy. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Kaina hoe ny fakapanana io izy mifitsaka eo am-baravarana. Zay le tentsika tamin'ny Sabotsy:
dia ianao ozy izy nikendreny. Raha ianao nefa ozy izy ny tokony hanapaka azy dia lasa izy ny manapaka anao, satria amin'ny fotoana mpandrosoana ho azy dia anjaka ao anatinao izy, dia lasa nahazaka ankaina amono ny rahalahiny. Azonareo fa fipetraka ilay izy, satria tsy nanana fijoroany kaina, fa tao anatin'ny kaina kay efa nisy fahafahana afaka nandresy sy hanapaka le fakam-panahy, mitadiditra tonga azy alina ny abela. Fa le izy niekeno ampandrosoana le devoly, hitondra n'le toetra atao hoe fialonana na tonga azy ho fantsona andringana nampiasain'ny devoly amono ny rahalahiny. Noho izany isan'andro isan'andro dia ambenao mambavaka ny fonao. Zay no antony tenin'Andriamanitra mila mifehy fisaintsainantsika sika sy ny fandrintsika ary ny etaetantsika. Aza matahotra fa zay lasa ratsy rehetra vitanao matoa mbola velonaina ianao dia mbola misy antenaina. Afaky ny miasa mamindra fo mamela ny eloko rehetra Jesosy. Matoa ianao mbola isan'ny eto androany dia taditio ny fitiavany ianao dia mihoatra lavitra noho izay zavatra rehetra nataonao. Aza manamely tena fa noho ny fahasoavany dia afaka nitraky indray ianao hiteny aminy hoe tia Jesosy tamy ampijoroy hatrany ho lehilahy sy vehivavy araka ny sitraponao. Ka niady amin'ny hoe hitoeranao ny fahadiovana ary tanora dia tsy amin'ny zavatra atrenao ety ivelany fa mifieritreretanao tia ny devoly ho lotona. Zavatra tsy hita maso aloha niady fa tsy ho hita maso. Miasa amin'ny tontolo tsy hita maso aloha mambabo ny fonao sy ny sainao, ilay ratsy vao mahazo anao na tsia. Raha ohatra ka tsy ampandrosoanao dia tsy afaka miditra, fa raha vao ampandrosoanao io dia lasa tafiditra makany amin'ny zavatra tsy tokony atao ny fiainanao sy noavinao ray manontolo. Indraindray nisy fanapahan-kevitra tiako ho tsapan'ny tanora ihany hoe sarobidy, fa raha vao anenenanao ny ray mandeha eo amin'ny fiainana dia iraty zavatra be dia be anao any amin'ny hoavy ray manontolo. Raha nafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao nefa ny mini mikipy mandeha ny amin'ilay lalana tsy mifanaraka amin'ny sitrapony fa mampety anao, dia zany ny atao hoe faharavana. Mahita tanora endry be dia be eto androany, tsy tanora mandeha amin'ny fihetseham-po manofo, fa tanora mandeha amin'ny fanapahan-kevitra tsara ara-panahy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zavatra azoko antoka tsisy tanora ray izay mijoro eto androany ka ho ratsy fehefary zany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatsaran'ny fihefarahnao ho tsara lavitra noho ny fanombohanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleluia. Noho izany mila manana fandresena ho an-tsaintsika, fandresena am-po vao mandresy amin'izay zavatra ataontsika sy hetsika rehetra ety ivelany zay tanterahantsika. Rehefa madio ny fietretanao sy ny ao anatinao dia lasa mahitanao ohatry ny fantsona tsara tarebe zany Andriamanitra hoe mahasoa aty. Izay no mahatonga ny Paoly ny teny hoe tsy ary ho fanaka volamena daholo izy ny ao an-trano, fa misy ny fanaka tanimanga, misy ny hazo, misy ny varahana, dia isatsokajiny ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa renao ilay fanaka volamena mahasoa an'Andriamanitra dia mahasoa ny tompo ianao homaniny ho amin'ny asa tsara rehetra. Rehefa madio ny fietretanao sy ny ao anatinao dia anao ilay vazy tsara mahasoa an'i Jesosy. Andriamanitra androany anie anangana vazy madio hikorina ny osotra sy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ary hiaina sy hisitraka ny fanosoran'Andriamanitra. Ny fahamasinana mantsy, ny fiainam-pahamasinana tsy hoe option, tsy hoe safidy, fa condition tian'Andriamanitra iainana, manamora ny fiasan'ny herin'Andriamanitra mampahery ny olona izay atao hoe zanak'Andriamanitra. Noho izany misarika voninahitra ny fiainam-pahamasinana. Rehefa mety ny fomba fiainanao dia lasa fanaka mahasoa an'Andriamanitra ianao, fanaka mahasoa an'Andriamanitra. Ozy izy ny bokon'ny Timoty faharoa zay, nasone hvkl-mission, Timoty faharoa toko faharoapolo ka andimy faharoapolo ka hatramin'ny dimy faharoa amby roapolo. Fa ho an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo tany koa, ny sasany miamboninahitra ary ny sasany laim-baraka. Ko raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amindreny dia ho tahaka ny fanaka ho miamboninahitra izy, efa no amasinina ka mahasoa ho an'ny tompo.
voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Zany mahatonga antsika nisy fotoana za mba nilazainy zanako hoe manaovy ianao a papa manaova jean slim. Dia nisy fotoana nanao slim tena manaranara-batana mifintsifintsy fa ny tena koa moa tamin'izay mba somary efa niekelikely. Dia rehefa nanao an'ilay akanjo aho zany tsy nameloko any saiko ny fieritreretako. Dia nisy olon-dehibe tato am-piangonana dia nangataka anahy ilay olon-dehibe, dada ohatrany tsy dia mety aminay mahita anao manao slim, fa mba hovay ilay izy raha mba mety fantatro fa tsy manoto ianao a. Dia nivavaka hoe tompo, lasa sampy le zavatra anaovako raha ohatra ka manafotoana ny hafa le izy, nefa efa mba reko ihany fa tsy nety tamin'ny hafa fa mbola nety mety tamiko. Dia azonareo amin'izay ohatr'izay koa le hoe tanora ianao a dia manalava volo be, na tanora ianao mpiandraikitra amin'ny fiangonana dia manao kavina ohatra eny amin'ny orona na eny amin'ny sofina. Tsy manoty ianao raha manao an'izany. Mety bogosy ianao, mbola mety tsara tarehy ianao, mbola mety manana, fa raha manafotoana ny hafa le izy dia tsy maninona manaraha ohatra ny paster. Alleloia. Fa tsy hoe iny akory ny sakana tonga ny hafa tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria zay aloha ny dingana misy ny hafa, fa tsy hoe ianao akory ny taraiky. Tsy maharety akary tanora ny tompo. Alleloia. Eto tsisy fanamelohana satria tsy anjarako ny manameloka. Amen. Satria ny eo am-ponao mety hafa. Fa ny anazy ny zaraiko zay sy tsoroko vavolombelona zay tamin'ny manaraka an'iny ny tonga dia pataloha dia voananao an'ilay pataloha tsara fomba ny eto amin'ny tranopokon'olona mihitsy eny amin'izay fotoana anaovana fivoriana mantsy rehefa metimety amin'ny zareo ilay fiakanjo dia mitehaka ry zareo. Hoe tena zay zany a le tokony apety an'izany atao hoe dady zany. Amen. Ianao tanora rehefa tonga fitaratra ianao, rehefa manaiky modely ianao dia dady tio na ny fotsy volo aza anajanao, satria fantany misy fahendrena miafina ao anatinao zay tsy araka ny sain'olombelona sy ny fahendren'olombelona, fa fahendren'Andriamanitra mikoriana hitarafa ny manodidina anao ny fahatsaran'Andriamanitra, anomeza ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fisianao. Ka aoka tsisy anao tsinotsinona anao noho ny atandroanao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana sy amin'ny fahadiovana. Halleluja. Reo rehetrarehetra nolazain'i Paoly reo ny fepetra mahafeno ny atao hoe mpiakohaka marina. Zany hoe raha adika aoka ho tanora mpiakohaka marina ohatra ny Daniela, ohatra ny Davida mpanjaka, ohatra ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego, zay afaka nijoro modely tamin'ny finoana ny tarafa ny hafa firenena ny fisian'Andriamanitra. Ny zavatra andrasan'i Jesosy eto Madagasikara dia zao, tsy hoe ny fahaizan'ny tanora mitaky ny zo tokony ho azy, fa ny fijoroan'ny tanora ho fantsona tsara anome saintsaina sy fijery hafa ny mpitazana rehetra hoe misy tanora tena mijoro ho an'i Jesosy Kristy ao Madagasikara, ary fitaovan'i Jesosy lavitry ny kolokolo fa tia fahadiovana, miaina amin'ny fahamarinana, manana ny fitiavan'Andriamanitra, manana fitondran-tena mendrika. Ary za mino fa eto amin'ity toerana ity reo tanora vitsy reo amin'ity takarivo ity tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Zay le mahatonga antsika voalaza tamin'ny heriny hoe an'Andriamanitra ianao, fananan'Andriamanitra ianao, satria lasa mifantoka aminao Andriamanitra. Mba fantatrareo hoe fa lasa mifantoka tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego Andriamanitra. Zareo ara tsy nahalala kory inona ny miandry ao anaty laforo, fa Andriamanitra nefa nitsena azy melota ao anaty laforo. Ny olona nanipy azy ara may, nefa izy telo mirahalahy lasa efatra, satria nanome an'ilay fijoroana ny tadiavin'Andriamanitra. Dia io tsy hoe mangataka tsika mba tsy ho may ao anaty laforo,
sujet de prière napetraka Andriamanitra tokony eny ambavanao ny fanahina amin'izay ao anaty lalatsarotra amin'izay fomba tafavoakanao. Secret ifikiro le fijoroana mba tonga anao ho tanora fianarana ho an'ny mino. Fa rehefa fianarana ho amin'ny mino ianao dia Andriamanitra ampiasa ny fijoroanao amin'ny fanotronany ampahiratra ny maso ny mpitazana rehetra fa miaraka aminao izy. Ary rehefa hita ny fa miaraka aminao Andriamanitra ny zo manifestena mihetsika Andriamanitra maneho ny fahaiza-manao tsy takatry ny saina fa ho fongoran'Andriamanitra hatramin'ny fakany ny hery sy ny fahefam-panoerana rehetra ary ataony tsisy ho ambinina eny amin'izay lalaka le misy ianao satria ianao le olona hitany fa tsara fiangovana aminy, ianao le pekuaka marina, ianao le tanora modely. Halleluja! Ka naiza naiza misy antsika meo voninahitra Jesosy, any amin'ny birao meo voninahitra Jesosy, eo amin'ny ataonao rehetra meo voninahitra Jesosy. Amen. Asa atao raisy mihitsy ny mesure ny fanapahan-kevitra hoe zao ny décision raisiko tsy anao tsolotra tsony tsy angalatra koa nanimikotra ny haiko aza dia misy Daniel leto ho an'Andriamanitra dia tsy maninona na mosarena azahako fa za tsy angalatra ijoro amin'ny fahamarinana ny vavako dia ho modely amin'ny fomba fiteniko ny fisainako hisaintsaina amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Amen. Ny atao-poko manaiky ho fantsona anjakan'ny fitiavany, naiza naiza alehako dia toerana tokony ahitako azy sy anehoako ny voninahiny. Raha ianao zay olona izay tokony anao ity tanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Ndao tsika hitsangany atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra andray mpanompon'Andriamanitra manaraka. Halleluja. Halleluja. Hiditra anaty filazantsika sy ny fanatazana ny fanatitra koa satria tsika efa nitsangana dia afaka mipetraka vetivety ary tatazana ny fanatitra. Halleluja. Hoaiza ny modely eto be da be mihitsy. Halleluja. Reny mandeha reny ny box alefa so anatin'ireny izay nomaninao ho an'i Jesosy. Programmatsika rapitso averina ihany le filazana teo isaky ny azoma dia miverina eto amin'ny trampokon'olona isika isaky ny azoma manomboka amin'ny 4 dia fotoana ny tanora samy manasa tanora eto amin'ny trampokon'olona manomboka amin'ny 4 fa ny sabotsy kosa dia sabotsy communion. Aiza moa fotoanantsika isaky ny sabotsy any amin'ny centre bypass Iavoloha ao anelan'elan'ny gastropizza Iavoloha sy Bogota. Misy pavé miakatra miatsinanana zay dia mandeha ao ambony kely ao ianao tsy lavitra be fa rehefa hitanao gastro dia misy Bogota eo ampitany dia eo le izy tsy ery amin'ny gazety tsy ery amin'ny chaîne ery amin'ny gazety eo misy Bogota fa tsy eo le izy fa ary eo misy gastro fa ary amin'ny bypass ary. Zay ny fotoanantsika isaky ny sabotsy sekolontsika dia tsy miova latsinainy talata alarobia ao amin'ny super U Analakely isaky ny amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 ora sy sasany. Latsinainy sekoly famana olana, ny talata sekoly fanasitranana, ny alarobia sekoly fitahim-panasy fanambinan-toetra ary sekoly tokantrano. Ny alakamisy manokana dia misy ny fotoana izay ahafahantsika miaraka mivavaka sy mifadianana ery amin'ny Shalom Antanimena izy io. Shalom Antanimena raha tsy hitanao le toerana dia mba manontany andreny pastera reny ianao rehefa mirava hoe aiza ho aiza moa le izy eo akaiky ny pylône téléphérique eo Antanimena eo ampitan'ny Esca dia misy accès banque eo ambany eo dia vavahady maintimainty eo ambanin'ny accès banque misy soratra hoe Shalom dia ao anatin'io manomboka amin'ny 7 maraina ny fifadikanana isaky ny alakamisy amin'ny 7 hatramin'ny 3 ora. Tongava fa tena ilaitsika izany hoe fotoana ivavahana sy iarahana mandinika tenin'Andriamanitra izany. Zoma amin'ny herinandroany dia miverina eto tsika. Tsika manana radio FM 90.8 na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Majunga dia mitovy ny maridrefy fa tsika mahazo an'izany radio izany FM 90.8. Eno izany dia hoy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe ampiaro le izy aza atao teny lany-tsenjery fa ho ka ho tonga fiainana mba hahatonga antsika ho modely ho tonga fianarana ho an'ny
mino asaiko amin'izay ary ianao hitsangana andao tsika hivavaka ho an'ny fanatitra raha sitraka ao a dia injiro maketo amin'reto box reto ny tananao dia hivavaka isika ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaotra fa ianao nanome hery anay tsirairay avy ahavory arena misaotra ho an'izay afaka nanolotra misaotra koa Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka izay nomenao ny tsirairay avy ianao ame fahendrena mba ahafahan'ny tsirairay avy a manomana izay hoentina ty an-tranonao io zany Jesosy a ho tonga fanan'olona marobe indrindrindrindra voatahiry a ho amin'ny fotoam-pampakarana raiso ho fanatitra ankasitranao zany a amin'ny anaran'i Jesosy a tsika rehetra hiaranao hoe amen. Alléluia. Alléluia. Izy androfaly androany. Dao tsika ity tanana mafy an Jesosy a. Dao dia raintsika Jesosy amin'ity arivo ty a. Ao anatin'ny tena hoe ray volana sy tapantsika dia hifarana ny taona. Dao tsika tena ame fo ravoravo a fankasitrahana an Jesosy. Misy faly ve dao tsika hiteny hoe Alléluia. Dia tenen'ny kely eo akaikinao hoe kalma fotsiny ianao hoe inona matataitra anao hoe mbola io Jesosy hoe dao tsika ity tanana ho an'i Jesosy. Hey! Ambony tanana e! Hey! Hey! Manasa ny tanora rehetrarehetra hiakatra ety ambony aty. Aye! Hey! 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 Taolazay tsika hoe feno ravona. Feno ravona mifona kana hitan'i Jesosy. Sawaza eto sambatra keto Jesus aloha. Avenira ziabe antanany yabe inko mataiche. Inko mataiche. Inko mataiche. Inko mataiche. Inko mataiche. Essa é a ura cura com a Jesosy. Versi ka ny fena ravona fona ka nahita ny Jesosy. Hey! Feno ravona fona ka nahita ny Jesosy. Sawaza eto Jesus aloha. Avenira ziabe antanany ihany inko mataiche. Inko mataiche. Ataovy ambony tanana ho an'i Jesosy. Lazasi cosa oh, cosa oh, Sara Jesus, sama nambaram no, Sara Jesus, ha cosa oh, a Sara Jesus, Sara Jesus, sama nambaram no. De la zona micio Cisco mataiche. 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 De la zona Ozao Atsara Jesus. Oh Sara Jesus. Sama nambaram no. Sama nambaram no. Sara Jesus. Inko mataiche no. Inko mataiche. Inko mataiche. Inko mataiche. Inko mataiche. Inko mataiche. Inko mataiche. Ambon tanana. Ura cura com a Jesosy. Olha que aquele artiga.
avetsika faraparany ozaô atsara Jesosy e za manambara aminao tsara Jesosy lazantsika faraparany jusqu'au matin 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 urakuraka ho an'i Jesosy eo ihany tsika lazatsika fa velona Jesosy itentsika hoe velona Jesosy velona Jesosy Farana matika zaingia chudaseya Farana matika zaingia chudaseya Telu andro monja izy ntakanyeya Fa telu andro monja izy ntakanyeya Veluna izy amonjatsika be ye velunoya telo andro monja izy ntakanyeya fa telo andro monja izy ntakanyeya raha hoany ampasana izy azy voa mafeya raha hoany ampasana niza azy voa mafeya dela zao ke velunoya fa velona izy amonja ke velunoya veluna Jesosy velunoy veluna Jesosy urakuraka ho an'i Jesosy angalazaitsika fa velona izy urakuraka ho an'i Jesosy velona Jesosy efa velona izy amonjatsika ke velunoya efa velona izy amonjatsika ke velunoya efa velona izy amonjatsika ke velunoya efa velona izy amonjatsika halleluja eo ihany tsika ataovy ambony tanana urakuraka ho an'i Jesosy amfosy fanahy no anatratako ny anaranao amin'ny heriko jiaby miderako ny anarana fô anao raiky ro no antony avelomako e ka idera ny anaranao amfosy fanahy no anatratako ny anarana
amin'ny heriko jiabyjiaby no iterako ny anarana fô anao raiky ro no antony avelomako e ka iterany anaranao fa ianao no mia fa ianao no mita ianao lay mpiansa anilanao sa fa ianao mita miaraka Dito miteranao zay antananao fiainanay pianao ny mpamonjinay kamboloderanay Dito miteranao zay antananao fiainanay pianao ny mpamonjinay somary orakoraka ho an'izay sosy Andriamanitra mahery Jesu mpamonjy ty Niazoanareo izay very namony hainao any ampanoty ty Zandrinao ariko ny herinao Matanjakatoko ambany elatrao Tsy tahotra naosa fa satria fa voafidinao voaosotrao Miantetra aminao zahay Enao ambony, enao mahay Tsisy egal, tsisy ohatranao Desihana, fidirana lalandava Jesosy kapiteny de sava Anandratrany aniaranao fona Vaianao, eza le tanana Vaianao Yeah, Sot, hey Keto miteranao zay Antananao fiainanay Pianao mpamonjinay Kamboloderanay Dito miteranao zay antananao fiainanay Pianao mpamonjinay kamboloderanay Miteranao, mitsokanao Ianao tompo Miteranao, mitsokanao Ianao tompo Vaianao Eza le tanana ambony tanana Tavy ambony tanana Vaianao De miaraka de misot Dito miteranao zahay antananao fiainanay Ianao ny mpamonjinay kamboloderanay Dito miteranao zahay antananao fiainanay Ianao ny mpamonjinay kamboloderanay Miteranao tsika rehetra mitsokanao hony Ianao miteranao Eo ihany tsika miteranao Ianao tompo miteranao Ataovy ambony ny tanana Vaianao mia ambony ny tanana De miaraka de misot Dito miteranao zay antananao fiainanay Ianao ny mpamonjinay kamboloderanay Dito miteranao zay antananao fiainanay Ianao ny mpamonjinay kamboloderanay Somary tavatava be ho an'i Jesosy Any amin'ny avo indrindra Halleluja Somary halleluja ho an'i Jesosy Eo ihany tsika Any amin'ny avo indrindra Jesosy Any amin'ny avo indrindra Any amin'ny avo indrindra Any amin'ny
miavo indrindra, agno miavo, agno miavo, agno miavo indrindra, agno miavo indrindra, agno miavo indrindra. Ka o Yahweh, o Yahweh, o Yahweh, teraina, o Yahweh, teraina, ura kura kawanza sose. Mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany no fitoeran-tongony, ny lany tsy andrianana. Ho an'ilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany no fitoeran-tongony, ny lany tsy andrianana. Ka o Yahweh, teraina, 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 teraina. Ka o Yahweh, teraina, teraina, teraina. Somare ura ka wante sose. Mipetraka ambony zao rehetra izao manandratrafo, tsy rano tsy rony vato irony, fa amin'ny fitoerana. Ho an'ilay mipetraka ambony zao rehetra izao manandratrafo, tsy rano tsy rony vato irony, fa amin'ny fitoerana. Te o Yahweh, teraina, 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 teraina. Ka o Yahweh, Teraina, teraina, teraina. Somebody wants a sausage. Te o Yahweh, teraina, teraina, o Yahweh, teraina, teraina. Ka o Yahweh, teraina, teraina, anyam Yahweh, 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 anyam Yahweh. Ka o Yahweh, teraina, 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 teraina. O Yahweh, o Yahweh, teraina, 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 teraina. Kuraka mafy an Jesosy. Alleluia. Jereo tsara masony akaikinao dia teneno izy. Zao tenenina azy. Ianao hoe tanora mijoro fitaratra. Amin'ny fitenenana hoe amin'ny fitondran-tena, amin'ny fahamarinana. Alleluia.
amin'ny fanetretena. Atsangany an-tanan'izay tanora eto tena vonina ny ainany zany izy. Manaiky ho tarihan'ny fanamasina sy ho fantsona am-pelantanan'Andriamanitra. Hitako fa any amin'ny fiarahamonina misy anao ao atokantranonao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao dia hitarafana amin'ny fahatsarana izany ianao. Amen. Zao tsika mitory fiainana fa tsy hoe mahay miteny. Amen sa tsy amen? Amen. Zay na iza misy atsika dia eo foany Jesosy. Ary ataovy azo antoka hoe ianao dia fantsona anankiray azo ny sehoana atonga ny hafa anaiky ny fahatsarana. Mba fantatrareo ve fa be dia be ny olona nilaza tamin'iny ramatoa iny ny fona namela heloka n'ilay olona namono ny vatany. Ny fiatraika amin'ny famelan-keloka anankiray satria tena nananantony izy namelana. Nananantony izy namelana. Ny fiatraika an'izay manerana n'izao tontolo izao sy fiovam-pon'ny olona voakasika ny fitsoana vavolombelona anankiray iny. Hoe hatramin'izao dia misy kristianina afaka mamela heloka olona tena namono ny vadiny izay akaiky azy. Ny antony manana fahatsapana io ramatoa io fa tsy eto an-tany ny tena fanaperana amin'ny fiainana fa misy ny atao hoe mandrakizay. Noho izany ny foko ny ao anatiko tsy olo tokony ho voakasika izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa hijoro mba ho fifaliany ilay ny fitsy sy ny antso ho fanehoana ny voninahiny. Miarabanao fa ianao le tanora eona amin'i Jesosy amin'ny fotoam-pampakarana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Ho fafany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Dia kasitraka Jesosy ny fotoana androany hariva. Sotra ny amin'ny zanakao tsirairay avy izay tonga teto amin'ny tranom-bokon'olona amin'ny fofeny hoe taeta hitady ny tavanao. Misotra ny amin'ny tenim-pahamarinana nomenao, ny amin'ny fafana indera sy nankasitraka anao ary nanome voninahitra anao niaraka teto. Okany tsiray avy izay tonga eto Andriamanitra tsy ody fotsiny amin'izao fa ody miaraka amin'ny fiovampo, ody miaraka amin'ny fiovam-piainana, ody miaraka mikasika avy aminao. Tompo Jesosy ninona fahatsarana rehetra no maninao isaky ny misy fivoriana araka ny teninao hoe tsy ny antso ny taranaka Jakoby hitady afoana zany dia fantatra fa misy tsara voaomana androany. Aoko voaraiko ny anjarako. Asandrato ny vavakao teneno Andriamanitra tompo androany aoko voaraiko ny anjarako ao anatin'izao fiombonana izao Andriamanitra. Firaisana amin'ny zanakao zao tsirairay avy izay tonga eto miara-manandratra eto anatrehanao sy manome voninahitra ny anaranao. Ninona tontolo eny an-tananao androany Andriamanitra tsy aleto raha tsy voaraiko avy aminao zany. Sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra. Teneno mihitsy anao manokana androany satria isaky ny fivoriana matoa nomen'Andriamanitra ny androany dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho ataoko eo amin'ny fiainan'ny zanany. Ankoatry ny fanekenao iova fo andray ny tenim-pahamarinana efa mijoro araka ny sitrapony, Andriamanitra koa manan-javatra ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Noho izany isaky ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra vonona foana ao am-pon'Andriamanitra ho an'ny zanany. Aoko izay zavatra vonona ho anao zay hitrangy eo amin'ny fiainanao androany. Rehefa hiala eto ianao dia miara-mody amin'izay fahasoavana sy fahatsarana avy amin'Andriamanitra zay. Tena tenen'Andriamanitra niona tamin'ny fanatrehanao niona tamin'ny teninao nandray ny fahatsaranao androany. Tompo, aoko voatahiry ny sitraponao eo amin'ny fiainako ary aoka ny tananao tsy halamiko mandrakizay. Hotrony Andriamanitra, aoka ny osotro amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masonao. Hitari-dalana mandrakariva, ananako fahendrena, ananako fiadanana, ananako fanambarana marina ny amin'ny filazantsaranao. Dia aoka hijoro vavolombelona ny teny fahamarinanao ka ho mpanompo hanome voninahitra anao mandrakizay. Ho tanora tena mendrika ny antsonao ary hanome voninahitra anao ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsika rehetra anao hoe amen. Raha izay nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ampoanao ny fahasoavany. Azadino fa mety andro ariva ny trompetra, mety oralina, mety rapitso maraina ny tsoka satria veriny Jesosy. Tsy miandro trompetra maneno tsika fa miombona amin'i Jesosy apakatra atsika. Amin'izay fotoan'izay omen'Andriamanitra malady ny sofinao ary mpahiratin'Andriamanitra ny masom-panahinao hifankahita aminy. Amin'ny fotoana iverenany mahita anao tsy ho tafajanony eto zany
fa hoeny am'raoany lanitsika iona mipapakatra ary io mbonaminy mandrakizay asio tia tanana mafy ho an' jesosy zareo fahasoavana ho amin'ny manodidina atsika fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen. Asa dino fotoanantsika sabotsy maraina eny baipasy eny amin'ny toerany centre fandraisana ny fanasan'ny tompo veloma tompoko makasitraka